ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahaba tsika rirerevako malalahatra ty alarobia faraiky amin'ny 30 ny volana marsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko 7 dia ny 7 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy toko 7 dia ny 7 ka hatramin'ny 7. Ary soraty ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy hisy famantainga. Indro ataoko tonga iankohoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fiza antoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afaingana tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy, ary soratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao izay manatsofinao kiziaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao manamasinina ilay ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Andiny 7:20. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahanttoetra izay monina ambonin'ny tany, ho afaingana tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra. Taratasy izay nosoratan'ny anjely nanam-panoratana ho an'ireo anjely ny fiangonana 7 ary tany Azia Minora tamin'ny fotoan'andro. Ny tao anatin'izany ny fiangonana natao hoe Filadelfia. Filadelfia dia ilay fiangonana izay nalaza tamin'ny fifankatiavana. Amin'ireo fiangonana 7 izay ataontsika hoe hita ao amin'ny apokalipsy dia Filadelfia sy Smirna ihany no tsy mba nahitana fahalemena tahaka ny fiangonana tany Efesosy na fiangonana tany Laodikia na tahak'izany ry havako malala. Fa fiangonana izay tsy nananteny ho lazaina firy ny tompo, ary ny tompo aza dia namboraka fitiavana tamin'ny fiangonana atao Filadelfia, manao hoe ataoko ho fantatry ny fahavalonao, ataoko ho fantatry izay rehetra manenjika anao, ataoko ho fantatry izay rehetra mantazana anao fa izaho Andriamanitra, izaho Jesoa dia tianao. Zay mahatonga ilay fiangonana hoe Filadelfia, satria fiangonana izay niorina tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra, niorina tamin'ny fifankatiava amin'ny samy mpino. Dia eto ary avako malala dia mizaha toetra ity fiangonana
tany Philadelphie ity na mampafantatra nyty fiangonana tany Philadelphie ity ny tompo fa isy fizahn-toetra mahamay, isy fizahn-toetra mahamay, isy fankapana zay azo ny olona rehetra, ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany. Zany hoe isy fizahn-toetra mahamay izay andalo amponina rehetra eto ambonin'ny tany hoy ny tompo tamin'ny Philadelphie. Moa fa revako malala tsy zao zavatra iainantsika izao, saiky ny firenena reto ambonin'ny tany dia mandalo fizahn-toetra am'ty varana retina ity, miatraiky amin'ny fiainany ara-toekarena io, miatraiky amin'ny fiainam-pianakaviana io, miatraiky amin'ny fiainana andavanandro, miatraiky amin'ny fahasalaman'ny tsirairay io, miatraiky na mivantana na tsy mivantana, de miatraiky amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany io. Ary dia to manamafy izao faminaniana natao an'ny fiangonana tamin'ny Philadelphie zao hoe mizaha toetra, isy fizahan-toetra, isy fankapana mahamay hiatra amin'izao tontolo zao. De tahak'izao lalovantsika izao ry havako. Ataovy hoe enao le fiangonana tany Philadelphie, ataovy hoe le tokantranonao lay ao Philadelphie, ataovy hoe ny tenanao le fiangonana tany Philadelphie, ary dia itenenan'ny tompo anao hoe isy anaka fizahan-toetra andalo amponina rehetra eto ambonin'ny tany. De inona ary no toe-tsaina tian'ny tompo nananany fiangonana tao Philadelphie? Inona ny toe-tsaina tian'ny tompo nanananao ianao Philadelphie io, ny tokantranonao, ianao isam-batan'olona? Inona ny toe-tsaina tian'ny tompo? Efa mampafantatra izy zany fa ho avy zay raha tsy efa tonga, fa inona ny toe-tsaina, inona ny toe-po, inona ny toe-panahy? De voalohany indrindra teo izy manao hoe asiako varavarana vo eo anoloanao. Zay ny voalohany. Inona ny dikan'izany? Tsy tapidala-kale zany ianao, tsy varavarana namboarin'olona no ivoahanao, fa raha varavarana namboarin'olona de azo ny idina, de azo ny voahana. Fa varavarana amboariko, zay ny dika le teny hoe asiako varavarana mivo, tsy hoe asiako varavarana fotsiny, na hoe hovoako ny varavarana ny voahanao anatin'ny lozy io na anatin'ny fizahan-toetra io, tsy zay, fa asiako varavarana mivo. Ataovy hoe misy efitrano anankiray de misy varavarana telo na roa, de mihidy daholo reo, lakile any amin'ny olona. De hoe ny tompo manao hoe tsy mila niny lakile any amin'ny olona iny ianao, satria mety ny lakile mety misy tompony, fa izao asiako varavarana, izano ambolo varavarana ivoahanao, ary mivo io varavarana io, ary tsy misy afaka manidy an'io satria varavarana ataoko io. Za ny tompon'ilay lakile zany, zay ny dikany, tsisy afaka manidy an'io. Zay afaka malala manoloana zany fizahan-toetra mahazo izao tontolo zao zany. De iny ny avatr'Andriamanitra, asian'Andriamanitra varavarana mivo, asian'Andriamanitra varavarana mivo eo anoloantsika. Fa ny faharoa le avako malala, ny faharoa de zao, tsy tapidalaka leno isika fa Andriamanitra ny mame vahaolana. Fa ny faharoa de izao, hoy izy manao hoe zao ataoko mangahiay zay rehetra mimeanao, zay rehetra mandainga. Zany hoe asehoko amin'ny olona fa manan'Andriamanitra piaro ianao, manan'Andriamanitra tianao ianao, ary ataoko resy eo anoloanao ny fahavalonao. Inona dika zany rehavako malala? Ao anatin'le fizahan-toetra mahamay io de isy karazan'olona maro samihafa.
mety andany mety tsy andany, isy karazan'olona maro samihafa, isy toetra vaovao ipotra isan-karazany. De ny ampanantenan'ny tompo santiny zao manao hoe zao aza variana mijery olona, aza mentehitra amin'ny olona, aza variana mijery ny herin'ny fahavalo, aza variana mijery ny herin'ny valanaretina, fa matoky fa ho resy re. Zany hoe ny toe-tsaina faharoa levako malala de ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ary ny fahatelo levako malala zay asehon'lay faminaniny eto lay afatra ho an'ny Philadelphie de ny fampanantena fiarovana. Izaho kosa iaro anao ho voavonjy. Tsy vitany hoe voageja manodidina fa tsy tery, tsy vitany hoe faly ary mahita fiteo mason'Andriamanitra sy ny fiarahamonina, fa izao voaro ao anatin'ilay fihizan-toetra, arovana andalo ilay fihizan-toetra, fa arovana mafy misy mpiaro. Ravako malala fihizan-toetra tsy mety ohatr' zao, tsisy tahaka zao fihizan-toetra, tsisy tahaka zao. Inona ny heviny ndiavako? Ny tompo efa nampafantatra an'izany de matoky ary fa ampiaro atsika ny fahasoavan'ny tompo, miaro teny sika ao anatin'ny fahasoavany zany, ny fahafahatsika miaro tena, fahatsika mitsabo tena, fa zao ny tompo manome toko manao hoe za no iaro anao ao anatin'ny fihizan-toetra azo izao tontolo zao. Fa inona ny tokony toetra riavako malala azy? Voalohany de zao, miaina ny fifankatiavana, miaina ny fitiavana. Raha anatina varanaretina tahaka zao sika riavako malala any de ny Philadelphie ny tokony iainana, ny fiainan'ny firahalahiana. Ny teny hoe Philadelphie de navamina matoa filiava amin'ny teny hoe filiava amina matoa teny hoe filio, fitiavan-drahalahy. Fitiavan-drahalahy zany hoe lay jaune moa de jaune matetika mampifamadika mihitsy ny filia sy ny agape, na amin'ny jaune tsy de mifanalavitra loatra ireo, fa fitiavana ihany. Fanakaiky kely eo amin'ny jaune, fa amin'ny filazantsara hafa na tak zany mety hoe misy fahasamihafan'ny filia sy ny agape na matoa teny agapao sy ny filio. Fa zao nefany manoloana zao valanaretina izao dia iza no itenenan'ny tompo hoe za ty anao, iza no itenenan'ny tompo anao hoe za iaro anao, iza no itenenan'ny tompo anao hoe za dia aminokatra varavarana ho anao na mamanana koa anisy varavarana eo anoloanao zay misokatra, iza no itenenany zany? Ny mpanompon'Andriamanitra miaina amin'ny fitiavana. Ravako malalo ao anatin'izao fotoana izao de mampahery anao ary sika, mampahery anao ny tenin'Andriamanitra eto, iaina ny fitiavan-drahalahy. Ao anatin'ny fotoana tahaka izao ny tokony isin'ny antsoina hoe solidarité nationale, na firaisan-kina pirenena, na firaisan-kina mpianakaviana, na firaisan-kina mpiangonana ao anatin'ny fotoana tahaka izao. Lay aretina tena mampisaraka, tsy afaka mifandray akory azy, tsy afaka mifamangy, tsy afaka mampahery, tsy mandevina sy ny sisa rehetra. Fa amin'ny endrika ahoana ary no anehoantsika lay filia, lay fifankatiavana, fa zay kristianina, zay fiangonana, zay fianakaviana miaina zany filia zany, zany fitiavana zany, zany Philadelphie zany, no itenenan'ny tompo anao hoe iaro anao no itenenan'ny tompo anao hoe asiko varavarana mivoa eo anoloanao. Ny olona zany le zao riavako malala, tsy ny varavarana mivoa no tsy asian'ny tompo, tsy ny fiarovana, tsy mahidy fiarovana ny tompo, fa izao isika ny mahidy fitiavana. Mahidy fitiavana tsika de mahidy fiarovana ny tompo, fa ny tompo manao hoe iaino ny Philadelphia, na iaino ny filia, iaino ny fifankatiavana, de za koa ty anao.
afaka malala raha ohatra ka mijery an'izao vanim-potoana zao isika de eto ambonin'ny tany de mifampiolon'olona samy manilika neny ambaravarany ny olona samy miatrika sy milanja ny azy mangina de zay vodevoa hijerana de maty ondrana any amin'ny hopitaly ondrana mararany an-trano ondrana ary dia indraindray lay fihavanana tako n'lay aretina marina loatra tsy afaka mifanatrika isika tsy afaka mifanatrika noho ny toe-javatra raha mahafantatra fa inona re ny fomba anehoantsika firaisan-kina fiombonana ao anatin'izao zavatsarotra izao ahoana ny endrika isehoany zany mivavaka anatokantrano fampitrotrao mivavaka ny fifanomezana hafatra ny fifanoanana tsy fantatro fa izao ny tian'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mandalo fizahan-toetra zao tontolo zao de izao no afany tamin'ny Philadelphia tansokanao to Philadelphia miaro anao satria miaina ny fifankatiavana ianao fa ny faharoa avako malala ny toe-tsaina faharoa zay oetsika miambina miatrika izany de izy manao hoe tany mafy zay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra tany mafy ivalana retina le avako malala de valana retina mampiala satroboninahitra tena mampiala satroboninahitra mihitsy mampalahelo nge rehefa malala zany mahazatra antsika malagasy ny fitenitsika manao hoe voninahitry ny velona ny maro-panotrina ary voninahitry ny maty ny maro-pandevina fa mampalahelo nge rehefa malala zany hoe sanatriny zany miara ory amin'ireo isika le hoavatsika izay maty maraina de alevina ny rivy na maty omaly sanatry de alevina ny apitso jerena ny mpandevina feranao 5 sisy feranao 10 tsy fotoana ny fifanomezan-tsiny zao tsy afaka manome tsiny na izana izy tika tsy afaka manome tsiny mpitondra fanjakana tsy afaka manome tsiny ny tompona andraikitra zay le toe-javatra tsy afaka manome tsiny ny olona koa nanino zay ny tsonotrononao tsy le toe-javatra le aretina mahafaty ny toloza natakatra hoe ny aina lahatokana sarotra amin'ny olona ny maty ihany fa ny velona ahoana no zany dia tsy fotoana ny fifanomezan-tsiny zao hoe nahoana zay nahoana ny tsimba nitsona nahoana ny tsimba vangina nahoana ny sisa rehetra tsy fotoana ny zany zao fa fotoana ny fifankatiavana ahoana ny endriky nisy eon'le fifankatiavana zay ny tokony ametrahantsika fanontaniana fa hotsika manao hoe tena aretina manala voninahitra mihitsy olon-dehibe manana zay mahizy azy de indraindray alevina amin'ny fomba tsotra tsy afaka nehoana fiaraha-mihory akory tsy afaka hifanotronana akory tsy afaka hifanomezam-boninahitra miaraka an'Andriamanitra akory drandray raha tsy tonga ny ampiangonana akory drandray raha tsy afaka miditra ao ampiangonana tsy hoe drandray fa zay mihitsy le lalàna hoe raha misy olona maty ny valanaretina korona de tsy miditra ao ampiangonana izy tsy ampidirinao ampiangonana hotsika manao hoe tena aretina manala voninahitra sanatria rehavako malala inona no taonao tany mafy zay anananao inona no anananao any zao inona no asain'ny tompo tazoninao mafy raha miteny izy hoe tany mafy am'izao fihizantoetra zao de izao mahazanak'Andriamanitra anao ny mahavovonjy anao ny famelan-keloka ny raisinao ny mahampanompon'Andriamanitra anao tany mafy fa efa navelan'ny tompo eloka ianao efa zanak'Andriamanitra ianao efa azy ianao ho izy manao efa vita tompo kavatsa eo ampelantanako ianao tsisy maharombaka zay eo ampelantanao tany mafy zany de tsisy maka ny satroboninahitra satroboninahitra zao tontolo zao mety ho afaky ny corona fa ny satroboninahitra omen'ny tompo anao tsy afaka na inona tazony mafy zany fa ampo anao ny fahasoavan'ny tompo ivavaka sika Andriamanitra ray zanaka fa namasinao misaotra anao zahay fa mampatsiaro anay ny teninao fa misy fizahan-toetra
mianjady mandalo am'izao tontolo zao. Soranao zay fa zay fa omenao anay ny toetsaina hoety miatrika zany de ny fanananay fifankatiavana, ny fiazonanay ny finoananao, ary ny fahatokenay fa ny Andriamanitray mahay zava-mahagaga miaro anay. Tompo, ampaherezo zahay, azavelanao hanana toetsaina mihiba, azavelanao ketraka ao anatin'izao valana retinay zao, ataovy mahajoro, ampaherezo ary arovy. Da ireo mpitsabo Jesoa, da ireo marary, jereo nisa tokantrano, mamindra fo Tompo, mamela iloka Tompo, amin'ny fitavoza fizahanay menakavy, amin'ny fitavoza fizahanay mpiray-tanindrazana. Mamela ny ilokay fa metezy ianao Tompo, hanamarina ny teninao manao hoe izaho iaro anao, izaho ombanao, izaho eo akaikinao. Hamarino aminay ny teninao manao hoe izaho Jesoa iaro anao, ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanaza hiatra am'izao tontolo zao fizantoetra. Ataovy mandresy zay Tompo, ary ataovy mahazona ny satrom-poninahitra efa nomena ho anay. Ny saotra Jesoa. Amen.